Tafiditra tanteraka ao anatin'ny andavanandron'ny malagasy ny fampiasana ny teknôlôjia. Anisan'ny ahitana taratra izany ny amaroan'ireo olona izay mikirakira vola amin'ny alalan'ny finday ka manantona ireny point cash ireny. Dia jerentsika indray ny fanadihadiana mirakitra izay. Mahatratratra amin'ny 3 isan'andro ny isan'ireo olona tonga mikirakira vola amin'ny alalan'ny finday eny amin'ireny point cash eto an-drenivohitra ireny. Manandanja tokoa ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny finday amin'izao vanim-potoana hamarian'ny firoborobony teknôlôjia izao. Tsikaritra tokoa fa efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny andavanandrony malagasy ny fampiasana ny teknôlôjia. Ny olona mampiditra vola mahana ny kaontiny ny tena betsaka tonga eny amin'ireny point cash ireny. Tsy voafetra fa arakaraka ny olona sy ny fahefa-mividiny ny vola kirakirainy amin'ny alalan'ny finday toy izao araka ny nambaran'ity tompon'andraikitra ty hatrany. Amin'izao vanim-potoana antsika izao efa mandroso ny teknôlôjia dia efa azo atao hoe efa tafalatsaka ilay izy daholo ny olona akamaroan'ilay olona indrindra efa amin'ilay mandefa vola dia tsy sahirana ilay olona amin'ilay mandefa vola ohatra ny hoe any mivarotra ohatra dia izany hoe haingaikaingana kokoa zany ny transaction amin'ny alalan'ilay mobile monnaie zany. Sécurité aloha ilay izy sécurité tsara ny amin'ny mobile monnaie. Ny olona indray zany alakarany any ohatra ny hoe mametraka ohatra zany zao tena fataon'ny olona. Fantatrary fa misy fetrany ny vola azo kirakiraina arakaraka ny mpandrarà. 10 tapitrisa ariary zany ho an'ny Telma, 5 tapitrisa ariary kosa ho an'ny Airtel, raha toa ka 10 tapitrisa ariary no azo kirakiraina ho an'ny Orange Madagascar.